fa mbola lafomba avao mifandraiky amin'izay mandloana izay fitokonana sy ny raharaha momba ny abattoir ao Fianaravo alakamisy izay dia nitondra fanazavana ny ministry ny fiompiana no mariny fa tsy maintsy atao ny fanadihadiana momba ny omby misy ny famonoana omby ny fanjifan'ny malagasy henan'omby mba ahafahana mamaritra mazava ny fanondranana henan'omby malagasy makany ivelany izany natao mba hisoroana amin'ny alantamingana ny omby malagasy fanadihadiana. Ny antony dia antony teknika. Raha tamin'ny raha mbola 8 millions ny nombre de population ta Madagascar dia 22 millions ny cheptel bovin teto Madagascar. Amitsika miteny zao 22 millions ny nombre de population dia 9 millions ny cheptel bovin. Atsika tsara zay les différences. Zany hoe ny nombre de population mais miakatra fa ny cheptel bovin anisan'ny omby zany ny midina. Ka ny ministère zany dia tsy maintsy mijery ny fitrandrahana aradrariny ny harena misy eto Madagasikara. Tsy ny hoe ny fanondranana hena makany ivelany akory no ratsy. Ohatra ny fanondranana vokatra eto Madagasikara io, ohatra ny fanondranana tsaramaso, ohatra ny fanondranana café, ohatra ny fanondranana girofle eto Madagasikara, vokatra atsika reo, fa tsy maintsy kosa arindra ny quantité ny vokatra ao ahondrana arakaraky ny famokarana ananatsika. Ohatra raha isika zany mamokatra ataotsika hoe 9000 têtes par jour, zany hoe misy olo teraka zany 9000 têtes par jour, nefa itsika anao exportation sy abattage 20000 têtes par jour. Inona no mety ho fiantraikan'izay? Fiantraikan'izay dia ao tsy horirina kely atsy dia horitra tanteraka ny omby. Mandritra ny fotoana fohy ny ministère anao an'izay fanadihadiana zay zany dia mba tsy siany gaboraraka dia tsy maintsy akatony loha io zany temporairement. Zay ny anisan'ny risque be amin'io. Misy tuliara mitovy amin'izany ihany koa. Efa tonga teto amiko teto ny tokony andraikitra ny tuliara, efa nazavaina taminy zany hoe ho fitsinjovana anareo ny antony anaovana an'izany fanadihadiana izany, mba ialana am'le rumeur mandeha be loatra hoe mividy omby alatry nareo hoe manao an'izao nareo. Mila zavatra madio mangarahara itsika apetraka, mila démarche transparente tsika mba afahana tena mametraka tsara hoe ity marina tena société zay tokony misy tokoa ianareo. Io maximum au grand maximum 60 jours, au grand maximum 60 jours iso conformine anaovanareo ny enquête zany fa tsy hita miloa zany tsy misy taloha sa hoe fanavaozana indray zany le 60 jours zany anaovana izay étude zay manao étude zay pendant maximum ho ia mety ho vita 30 jours. Raha 30 jours vita zany de publienay aminareo koa hoe io ny résultat ny étude vitanay normalement zao ny fanondranana omby azo atao eto Madagasikara.